Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah, atsika amin'ity androany ity dia iresaka ireo olona nomena alalana manokana no sady no ekeny lalàna islamika fa misakafo amin'natoandron'ny Ramadany fa tsy mifehy noho ny antony manokana. Iza avokoa ireo olona ireo? Ndao tanisaina miaraka amin'ny fanazavana tsotra araka ny voalazany manam-pahaizana, miaraka amin'ny porofo marim-pototra avy amin'ny boky masina Al-Qur'anil Karim sy ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ny olona voalohany afaka misakafo amin'ny atoandron'ny volana Ramadany dia ny olona marary. Ny olona marary dia tsy adinkevitra satria ny fanompoana dia tsy fanasaziana akory na famonoan'olona fa ny fanompoana nataony Allah subhanahu wa ta'ala dia mba entiny tezainy ny vatantsika sy tezana ihany koa ny fanahintsika, ary ny tombotsoa azo amin'izany dia miverina amintsika piny Islamo izay manatanteraka azy. Ka ny olona marary dia afaka misakafo izy amin'ny atoandron'ny volana Ramadany, ary rehefa aveo tapitra ny volana Ramadany nahazo fahasalamana izy dia manolo ilay fotoana tsy nifehezany nandritra ny volana Ramadany. Zany dia ho an'olona narary tampoka na marary tsotra izay mbola mieritreritra fa mbola ho sitrana izy amin'ny fotoana manaraka. Fa raha ohatra kosa misy olona taizana aretina na misy olona tratrana aretina efa aman-taona sy mandamaka eo am-pandriana, ohatra amin'izany narary izy nandritra ny 2 taona, nandritra ny 3 taona ary mbola ao anatin'ny fitsaboana sy manaraka traitement isan-karazany, dia izany olona zany mety efa tsy manan-tena ihany koa ny fahasalamana fa efa nitoezain'io aretina io, dia izany olona zany tsy mifehy amin'ny atoandron'ny volana Ramadany fa mampisakafo olona iray isan'andro ny asa izay ataony, ary amin'iny fampisakafoana ny olona iray isan'andro iny no solo ny fifehezany amin'izay fotoana izay. Ny olona faharoa nahazo alalana tsy mifehy mandritra ny volana Ramadany dia ny olona nanao voyage. Ny olona manao voyage dia nomena alalana manokana ihany koa, na voyage maivana izany na voyage mavesatra dia samy nomena alalana avokoa izy mba hisakafo ary manolo ny fifehezana izay tsy vitany amin'ny fotoana manaraka. Ny distance-na voyage araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana dia raha ohatra ka efa mahatratra 3.valopolo kilometatra dia efa antsoina voyage izany nataony olona izany. Fa raha ohatra kosa latsaky ny 3.valopolo kilometatra dia fitsangatsanganana izany fa tsy voyage araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana. Ka raha misy amin'ny olona anankiray nandeha nanao voyage mihoatra ny 3.valopolo kilometatra dia manomboka eo izy afaka misakafo amin'ny atoandron'ny Ramadany ary manolo ilay tsy vitany amin'ny fotoana manaraka. Misy indray ireo manam-pahaizana miteny hoe raha voyage maivana no ataonao dia mba tsaratsara aminao ny mifehy ihany satria tsy mahatsiaro sy tsy mahatsapa fahasahiranana amin'ny voyage. Ary ny antony nanaovany Allah sy nanomezana an'izany permission ny olona misakafo amin'ny voyage zany noho ny fahasahiranana sy vesatra entiny amin'izany voyage izany. Fa raha ohatra misy olona manao voyage amina avion 3 heures de temps fotsiny ny voyage na 4 heures de temps, dia raha afaka izy miaritra mba tsy misakafo, izay no tena tsaratsara amin'izay fotoana izay mba tsy hanolony an'izany fifehezana izany amin'ny fotoana manaraka. Porofon'ireo olona anankiroa ireo ilay voalazany Allah subhanahu wa ta'ala
ao anatin'ny suratul Bakara manao hoe faman kana minkum maridan ao ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Raha ohatra ka misy ampahany aminareo marary na ihany koa eo am-pandehanana lavitra amin'ny voyage zany, dia aoka izy isakafo amin'ny atoandron'ny volana Ramadan ary soloiny ny tsy vitany amin'ny fotoana mahamety azy any aoriana any. Ny olona fahatelo afaka misakafo amin'ny atoandron'ny volana Ramadan dia ireo olo-antitra tratran'izany fahanterana izany ka tsy mahazaka intsony ny fifehezana amin'izay fotoana izany. Mety eo amin'ny 80 taona, 90 taona izy, nefa ny ao anatin'ny fahasalamana fa noho ny hoe vatany efa antitra dia marefo tsy vitany intsony ny miaritra amin'izany anohanana izany, na ihany koa ny fanaovany fifehezana dia mety hitarika amin'ny aretina na ihany koa mampitombo ny problème kely izay eo aminy. Dia tsaratsara amin'ireo anti-dasy anti-bavy izay efa mahatsapa marefo tsy mahazaka intsony an'izany fifehezana zany, dia mampisakafo olona ray isan'andro hosolo ny fifehezany, dia afaka ataony ny misakafo amin'ny atoandron'ny volana Ramadan. Ny olona manaraka afaka misakafo ihany koa amin'ny atoandron'ny volana Ramadan dia ireo vehivavy mampinono sy bevoka. Ny teny ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islamo, raha misy vehivavy bevoka mihoatra ny 8 ary vehivavy mampinono latsaka ny 8, dia tsaratsara amin'ireo vehivavy roa ireo ny tsy mifehy amin'ny atoandron'ny volana Ramadany noho ny hoe fitandrovana ny fahasalamany sy ny fahasalamany ny zanany. Satria ny olona bevoka mihoatra ny 8 efa tsy olona tokana izy fa efa olon-droa amin'izay fotoana zay. Ka raha tsy misakafo izy dia mety misy fiantraikany amin'ny vatany no sady mety misy fiantraikany amin'ilay zanany ao am-boka. Ka ny tsaratsara aminy ny misakafo amin'izay fotoana izay. Tahaka an'izany ihany koa ny vehivavy izay mampinono latsaky ny 8, satria ny zaza latsaky ny 8 dia tsy mihinana afa-tsy nonon'ny reniny, ka raha ohatra ka nonon'ny reniny ihany no hohaniny dia zozatiny zany zaza zany, tsetsafiny zany zaza izany, ho lasa faible ilay reny amin'izay fotoana zay. Ka ny tsaratsara aminy misakafo araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana. Fa inona no ataony? Ny ataony dia nizara telo ny hevitry ny manam-pahaizana. Misy manam-pahaizana miteny hoe tsy mifehy izy fa amin'ny rehefa tapitra ny Ramadan manolo an'izany. Misy indray ny miteny hoe tsy mifehy izy fa mampisakafo olona ray isan'andro. Misy indray ny miteny hoe tsy mifehy izy fa manolo rehefa tapitra ny volana Ramadan, ary tsy vitan'izay ihany koa fa mbola mampisakafo olona ray isan'andro. Dia aiza amin'ireo ary no alany? Matetika antsika miteny hoe rehefa nisy tsy fitovizan-kevitra eo amin'ny manam-pahaizana dia izay mety aminao no arahinao amin'izay fotoana izay. Misy ihany koa vehivavy bevoka izy amin'ny taona ty, mampinono izy amin'ny taona manaraka, bevoka izy amin'ny taona manaraka, mampinono izy amin'ny taona manaraka, bevoka indray izy amin'ny taona manaraka ary mampinono anatin'ny taona manaraka. Zany hoe ao anatin'ny 10 taona bevoka izy, mampinono, bevoka, mampinono, bevoka, mampinono. Izany vehivavy zany kosa dia mampisakafo olona ray isan'andro hosolony izany fifehezana izany araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana. Farany dia ny olona izay antsoina hoe ashabul a'mal shaqqa, zany hoe ireo olona izay miasa mafy amin'izany asa atoandro izany. Ohatra ireo mpamaky vato na ireo dokera izay tsy mahita asa hafa ampisakafoanana an'ireo vady aman-janany. Ka raha tsy misakafo ihany koa izy fa mifehy dia ho lasa faible izy amin'ny atoandron'ny Ramadan, na ho tratrany aretina na ho torana tsy ahatsara-tena rehefa mibata an'izany enta-mavesatra zany na mamaky vato. Ka inona no ataony?
misakafo izy amin'ny atoandro ny volana Ramadany, fa mampisakafo olona ray isan'andro mandritra an'izany volana Ramadany izany. Fanamariana ilay olona ampisakafoanana ray isan'andro dia olona mifehy ary olona manatanteraka ny fifehezana, fa tsy hoe olona tsy mifehy no andeha ampisakafoaninao. Ary ny olona izay akaiky anao tsy eo ambany fiahinao, tsy vadinao, tsy zanakao, tsy ray aman-dreninao, fa olona hafa ankoatran'ireo voalaza ireo no ampisakafoaninao amin'izay fotoan'izay, ho solony ny fifehezana izay tsy vitanao. Zay angamba no fanazavana tsotra mahakasika an'ireo olona nomena alalana manokana amin'izao volana Ramadany misakafo ary manolo an'izany ho an'ny sasany, fa mampisakafo hafa kosa ho an'ny sasany. Isaorako anao nanaraka an'izany fandaharana zany hatramin'izao fiafaran'izao. Insha Allah rapitso tondra fanazavana hafa indray tsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.